Niezaka manatra 50 000 abonnés, partage be da be. Mamokatra contenu isan'andro ny olona mba hahazoana like, hahazoana follower, hanaovana buzz, hisongadinana eo amin'ny fiarahamonina. David, Mosesy, Gideona, Jesosy, tsy nilan'izany nefa ireo kanefa ny fisian'izy ireo dia nanova fiainana tanora maro. Inona ny tsy ambaratelo? Laza ny mpanao salamo amin'ny boky Nioabonana toko faha 4:7 manao hoe fiavina vonana mialo ny fahasimbana ary ny fanahy mirehareha mialo ny fahalavona. Ny fanetretena zany ny tsy ambaratelo ny fahombiazana. Ahoana ary ny ainana an'izany fanetretena izany eo amin'ny fiainana andavanandro. Ariva tamin'izay rehefa tafavory tao amin'ny efitra ambony Jesosy sy ny mpianatra dia niondrika Jesosy nanasa ny tongotr'ireto mpianatra. Tsara ho marihana nefa fa ireto mpianatra ireto dia matetika nisy olana, nisy fifandirana, nisy tsy fifankazahoana satria samy niady teo ambony avokoa izy rehetra. Ka ity ohatra nasehon'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fanasa-tongotra ity dia ohatra ambony indrindra ny amin'ny fanetretena. Amafisin'ny apôstôly Paoly eo amin'ny bokin'ny Romanina toko 2:7 izay amin'ny teny frantsay izy mazavazava kokoa manao hoe que l'humilité vous fasse regarder les autres au-dessus de vous-même. Azavain'ny dika teny ombonana manao hoe samy manao ny namany ho ambony no ny tena. Ny fanetretena dia miainga amin'ny fanekenao fa tsy ianao no tonga lafatra ary tsy ianao no tsara indrindra. Faharoa, ny fanekenao fa ny zavatra rehetra izay anananao dia avy amin'Andriamanitra, na fahaizana na harena n'inona izay mety ho anananao. Matetika Andriamanitra nifidy sy niara-ny asa tamin'ireo olona izay noheverina fa kely sy tsy misy lanja teo anivon'ny fiarahamonina. Mosesy tsy nahinteny, Gideona saritahotra, Davida ilay faralahy ary Zakaiosy izay noheverin'ny olona fa ratsy indrindra tamin'izany fotoana izany satria mpamory rehetra no asany. Ny itovizan'izy rehetra dia ny fanetretena. Maria ny nifidy ny anjara tsara indrindra ho Jesosy ao amin'ny bokin'ny Lioka toko 10:12 satria nahoana? Teo an-tongotry Jesosy no nisy azy. Toerana izay heverin'ny olona fa ao ambany kanefa toerana tsara indrindra hianaranao ny fanetretena.